Molotizana amin'izay sehatry ny fampianarana izay hatrany kosa ny fampahalalam-baovao atsika. Sarotra ho an'ny mponina eny ambanivohitra ny hampianatra ny zanany aty andrenivohitra. Anisan'ny olana ara-bola no mipetraka fa eo ihany koa ny fisafidianana ny lalam-piofanana izay tokony arahina. Ho any amin'ny kaomina Talata Volonondry ohatra dia manampy betsaka ny mponina eny ny fisian'ny sekoly teknika IPA. Vitsy dia vitsy ny sekoly manofana sy mampianatra ny tanora ho tonga teknisianina eny amin'ny tontolo ambanivohitra kanefa kitro ifaran'ny fampandrosoana izany. Sarotra noho izany ny mifehy fampianarana saingy tsy nikely soroka ny sekoly teknika IPA na ny fitoeram-piofanana arak'asa eny amin'ny fokontany Ampahidralambo kaomina Talatan'ny Volonondry. Lalam-piofanana telo no misy ao amin'ny sekoly dia ny bâtiment et travaux publics, ny comptabilité ary ny agri-élevage. Orin'ny fiofanana dia afaka hiatrika ny fanadinana azahoana ny diplôma BEP sy ny baccalauréat ireo mpianatra ary manana ny tsiambaratelo ny sekoly mba azahoana voka-panadinana mendrika. Ny mampiavaka ny sekoly voalohany dia ny saram-pianarana dia natao mirary mba ho zakan'ny tontolo ambanivohitra. Izany ny droit d'entrée dia 0 ariary. Ny mampiavaka azy faharoa dia ny fananany sekoly infirmerie izay natao hitsaboana ny mpianatra, mpandraraha, mpampianatra. Fandraisana tsara 2 ariary ihany ny aloha raha tsy salama. Mampiavaka ny sekoly fahatelo dia ny fananany salle informatique izay atokana indrindra ho an'ny mpianatra rindra na ny filière BTP na ny filière G2 na ny agricole. Mampiavaka ny sekoly fahatelo farany izay tena tsindriko dia ny fananana klasy mandry mba hitsinjovana ireo mpianatra avy lavitra. Ny mpianatra eto dia misy hatrainy Manakara, Fianaratsoa, Tamatavy ary ny kaomina Rahavavy manodidina. Tsy antoavana hofatrano ny klasy mandry fa ny jiro sorany ihany no aloha. Ampy sy manaraka ny rafitra takin'ny ministeran'ny fampianarana teknika ny foto-drafitrasa sy ny fandaharam-pianarana arahan'ireo mpianatra. Tsy mahavita tena samirera nefa ny mpitantana ny sekoly fa misy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny any Pays-Bas any ka izy ireo no manampy amin'ny fampiodonana ny fianarana araka ny tokony ho izy. Ny kaomina any an-toerana ihany koa dia tsy miravoravo tanana fa manao izay tratry ny heriny amin'ny fanampiana ireto avin'ny firenena ireto. Misokatra ho an'ny rehetra arak'izany ny fisoratana anarana idirana amin'ny taom-pianarana 522 422 ao amin'ny sekoly teknika IPA ka ny talata faha 4 oktobra izao no anomboka ny fampianarana.